La 4G Batelma vous présente Ny vaovao Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-baovao safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-baovao différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Herinandro vitsy mialohan'ny anombohan'ny fampelezan-kevitra araka ny loharanom-baovao maro-potitra misy ministera amin'izao fotoana izao ataon'ny mpanao politika fitaovana fakam-bola hamatsiana fampelezan-kevitra kandida ho an'ny filoham-pirenena. Miteraka resabe ny fahitana ny sambo MV Lomina afaka niala tsy misy olana ny seranatsambo ny Tomasina. Sambo izay tokony mbola tsy afa-mihetsika noho ny figazana azy noho ny fanondrana antsokosoka andramena. Efa fantatra ankehitriny ny tompona andraikitra tamin'izany. Trangam-piarahamonina vehivavy mandidina ny 20 taona no maty nitsatohan'ny vadiny tamin'ny antsy tamin'ny fokotany Akadindratombo. Feno abibiana tanteraka izay famonoan'olona izay. Amanetsy ny ariary isam-bolana ny vidin'ny rano alohan'ny akamaroan'ny mponina amin'ny distrikan'ny Betafo, komina ambanivohitra tato anatin'ny volana maromaro izay. Fiakarana mihoapapana izany araka nambaran'ireo mpanjifa fa tsy ara-dalàna. Maresaka iraisam-pirenena sambo iray rendrika tany Tanzania. Olona maherina 50 no maty tamin'izany. Mbola mitony fikarohana ary ahina hahatratra 200 izay olona maty izay. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy tsy dianay tokatranonao amin'ity alina ity. Fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary. Anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny vaovao dia herinandro vitsy mialohan'ny anombohan'ny fampelezan-kevitra. Araka ny loharanom-baovao izay maro-potitra, misy ministera amin'izao fotoana izao ataon'ny mpanao politika fitaovana akana vola hamatsiana fampelezan-kevitra rarosona ihany. Araka ny loharanom-baovao maro-potitra, ministera lehibe roa hatreto no ampiasain'ny mpanao politika ho fitaovana fakam-bola entina hamatsiana ny fampelezan-kevitra ireo kandida ho filoham-pirenena. Io loharanom-baovao io no nahafantarana fa namoahana vola be ilay lalana mampitohy anivato sy tsara saotra na dia efa nandaniam-bola aza mialohan'ny fihaonana an-tampon'ny frankofônia izay nitotossaina teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 iny. Raha mahita ny fampitehan'ny lalana ankehitriny na dia tsy nampiasaina akory aza. Raha ny fantatra ihany koa namoahana vola 70 miliara ariary avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy iny fanamboarana ny lalana iny izay mirefy 140 kilometatra. Fantatra ihany koa fa fahazon-dalana hitrandraka Harenan-kibon'ny tany Anjatony izay tsy nampadalovina ny filakevitry ny governemanta, izany hoe tsy fantatry ny praiminisitra ary tsy nampadalovina ny BCMM na ny Bureau des Cadastres Miniers de Madagascar no efa naparitaka ny ministera ny Harenan-kibon'ny tany. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny tsy fandraisana andraikitra avy amin'ilay komisiona mpanara-maso ny fandaniam-bola mandritra ny fifidianana izay efa natsangana sy ny eo anivon'ny CENI satria efa tokony tamin'ny voalohan'ny volana May tamin'ity taona ity, izany hoe ny volana May alohan'ny andro hanatsotosana ny fifidianana no tokony efa narahi-maso ny fiavian'ny vola ampiasain'ireo kandida. Niteraka resabe kosa ny fahitana ny sambo MV Lomina afaka niala tsy misy olana ny seranatsambo-ny Tomasina. Sambo izay tokony tsy afa-mihetsika noho ny resaka fanondranana antsokosoko andramena. Efa fantatra moa ankehitriny ny tompona andraikitra tamin'izay fanadina Rarsona Iandrisa. Hagagana ny an'ny rehetra raha nahita ny alakamisy fa 9 aogositra lasa teo vao maraina fa niala tsy nisy romoromo tao amin'ny seranatsambo-ny Tomasina ny sambo MV Lomina.
Sambo izay tratra saika hanondrana antsokosoko Andramena tamin'ny volana febroary taona 2024. Nipetraka ny fanontaniana tamin'izany hoe iza ny tompon'andraikitra nanomezany alalana nampandeha ity sambo ity izany. Raha tsy haivina, ny volana febroary taona 2024 no nanenjehany ity sambo Lumina ity no ny fanondranana antsokosoko bolabolan'Andramena misy 370 izay mbola tratra tao anatin'ny sambo tany amin'ny Cap Masoala. Araka ny atota taratasy voaray eto am-pelantanan'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM, dia minisitry ny fitaterana tamin'ny alalan'ny taliparitry ny fitaterana ny Toamasina sy ny APMF na ny Agence Portuaire Maritime et Fluviale no tompon'antoka tamin'ny famotsorana ny sambo MV Lumina ny alakamisy 7 aogositra lasa teo. Sambo izay tokony mbola giazana, ireo tompon'andraikitra roa ireo dia eo ambany fiahin'ny minisitra HVM amin'sahana ny fitaterana avokoa. Mipetraka ny fanontaniana, efa eny am-pelantanan'ilay tribunal manokana amin'sahana ny fanondranana antsokosoko Andramena izay vao nitsangana tsy ela ve ity raharaha ity. Izy ve ny fanenjehana izay na ireo tompon'antoka namela sy nanalina ny figezana ity sambo ity ka nahafahany niala ny seranan-tsambony Toamasina. Misy ifandraisany amin'ny famatsim-bola ny fampilezakevitry ny kandida atolotry ny HVM ve ity raharaha ity. Orinasa maro animbola Rajona izay mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena teo aloha Rajona Armapianina no voasaringotra amin'ny resaka osoka amin'ny faditseranana. Manamafy ny ayahy ireo lanjanetana izay afarana izay hita fa miopapana avokoa raha ny fanazavana voaray Fizorafaly. Tsy vavoalohany izao no voatonona amin'ny resaka fanaovana osoka amin'ny faditseranana ilay mpandraharaha mbola Rajona mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena teo aloha sa tompona orinasa gazety eto amintsika. Mivoaka amina lisitra fanambarana etam-barotra mampiahiahy indray ankehitriny ny anaran'ity mpanolontsaina manokana ny filoha teo aloha ity sy ny orinasany. Isan'izany ny Transit Tafaray, Transit Multiservice Transfert, NNM Sarlu, tranombarotra Mahasoa, Elisamport sy ny maro hafa. Fanambarana osoka goavana amin'ireo entana farana ny voaresaka amin'ny tsiraraha ity raha ny loharanom-baovao azo. Voakasika betsaka amin'ireo ny etra avy amin'ny fanafarana taratasy, fanaovana print ny gazety ary vovoka gips, fanaovana plâtre. Raha ny fanazavana trany, ivitoeran'ny ayahy eo anivon'ny faditseranana izay ny lanjan'ny taratasy mihoapapana nafaran'izy ireo ny taona 2024, 2024. Raha ho an'ny volana Janoary 2024 fotsiny ohatra dia mahatratra 4 taona ny taratasy fanotana gazety nafaran'ny orinasa mpanafatra NNM Sarlu. Tsy sambany ihany koa ny fahenona ny anarany mbola Rajona amina raharaha maloto eo anivon'ny faditseranana tahaka izao. Raha tsy haivina ny tranga tamin'ny taon-dasa voalaza tao amin'ny taratasy na déclaration en douane laharana C 12040 fa simenitra 30 contenera no nafarana ka niainga tao Maurice ary tonga tao Toamasina ny volana Aprily 2024. Ny enina tamin'ireo contenera ireo ihany anefa araka ny fizahana natao teo anivon'ny faditseranana no misy simenitra fa zavatra hafa avokoa toy ny finday, sakafo sy ny sisa no ao amin'ny contenera 6 izay tsy nandalo scanner fa avy hatrany dia nivoaka ny seranatsambo. Ankoatra izay, amin'ny raharaha tahaka izao, mazava ihany koa fa tsy maintsy misy ny firaisana tsokombakomba amina tompon'andraikitra samihafa raha tsy laza fa tsy ny eo anivon'ny faditseranana, indrindra mitranga miverimberina toy itony. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitra sy ny fampiarana ny lalàna amin'ity raharaha ity. Izay ny amin'iny fananamafy ny fahavinoany anoana ny tanora ampiakatra ny letany fanatanjahantena ny filohan'ny tetezamita teo aloha Rajoelina. Tao amin'ny alalan'ny tetikasa UEM nanolotra omaly izy tao amin'ny lycée Beapombo Fandrina sy commune Betafy fitaovana sy kojakoja izay nangatahany ireo tanora ireo. Yves Richard. Niroso amin'ny fanatanterahana ny fampanantenana sy ny tokony atao tamin'ny vahoaka tany amin'ireo distrika sy commune maro no lalovany nandritra ny fampafantarana ny UEM ny filohan'ny Rajoelina ho an'ny commune Betafy no tsy diana farany teo. Nisy ny fanolorana fitaovana ho an'ireo tanora mpikatroka baskety sy ireo mpilalao baolina kitra. Mampiseho ny fahavonona ny anoana ny tanora ary ampiakatra letany fanatanjahantena
ny fanampiana toy izao raha ny fanazavana. Efa hita tokoa fa nanoana ny mpanao tsipy-kanety be izy talohany zareo andeha ho an'i Kanada hamonjy ny tompon-daka eran-tany amin'izany taran'izany, ka mbola zao ihany koa dia mbola novaliany ny fangatahana taloha reto Betafo amin'ny fanomezana nyity mpanao terrain de basket sy baolina ny maillot maromaro ho an'ny mpanao foty. Izay nijoroan'ny reto tanora marobe manodidina antsika reto satria noho ny fahitana hoe manana didy aman'andraikitra ny tanora tsirairay avy dia fantatra tsara hita mivaingana hoe tena olona mavita azy izy ary olona tena vonona mpandroso ny firenena. Nofaranana tany Fandriana Omaly ny fanomezana ireo fitaovana nampanantenainy ny filohan'i Rajoelina nandritra ny fihaonana tamin'ny vahoaka tany an-toerana. Natolotra tamin'izany ihany koa ny fitaovana namboarana ny terrain mixte ao amin'ny lycée Beapombo ao Fandriana. Tonga ny fitaovana androany ny ciment, ny vato kely hanatanterahana an'io terrain mixte io dia tsy niandry ela tokoa izy izay ny antony mahatonga anay mametraka ny fisaorana sy mifankatelemana an'ny président Andry Rajoelina. Resala amin'izany ny fampandrosoana an'ity Madagasikara ity dia tena malaky dia malaky satria tao anatin'ny tapa-bolana ny fanangatanay dia tonga daholo ny fitaovana izay ilanay dia makasitraka tompoko makatelina. Azo atao tsara ny mamany etaeta sy ny fitaraina ny vahoaka ny fotony hoy ny iraky ny filohan'i Rajoelina. Tanjony tetikasa UM rahateo nisian'ny fampandrosoana tsy mitanila ho an'ny faritra maro eto Madagasikara amin'ny alalan'ity tetikasa natao hanomezana sehatra ny rafitra ny fotony toy ny distrika sy ny commune ity. Natsangana tamin'ity androany ity ny komity manohana ny filoha Andry Rajoelina eny anivon'ny distrika ho an'ny boriboritany voalohany sy faefatra. Voasolitena tao avokoa moa ireo antoko sy fikambanana maro samihafa. Fanadiny Yves Richard sy Henri Florian. Tafatsangana androany teny Antanimena ny komity manohana ny Andry Rajoelina eny anivon'ny distrika ho an'ny boriboritany voalohany na nisika rehetra distrika Tana 1. Komity izay ahitana antoko, fikambanana sy ny maro hafa manohana ny kandida Andry Rajoelina. Voasolitena tao avokoa ny avy amin'ny Armada, ny Mapara, ny AFF na ny andro fototra ho an'ny fampandrosoana raha ny fanazavana. Vondrona miaraka amiko ny association rehetrarehetra eto amin'ny premier arrondissement ary ny parti politique rehetra izay miasa eto amin'ny premier arrondissement. Ka anio izay dia andinika ny zavatra rehetrarehetra izay tokony atao mikasika ny asa izay atao sy be dia be ny zavatra tokony apetraka mikasika ny fifidianana izay tokony ho ianarana, izay tokony ho ampianarina, izay tokony ho zaraina amin'ireo vondrona rehetrarehetra ireo, ny vondrona politika dia ny fikambanana. Vonona ny anohana ny kandida Andry Rajoelina ihany koa ny fivondronam-beny ireo fikambanana io anivon'ny boriboritany faefatra, ny fahatsapana ny programana asa matotra sy mitsinjo ny sosialim-bahoaka ny nanosika azy ireo. Takian'izy ireo ny fanajana ny lalàna amin'ny feno fifidianana sy ny faneken'izany. Izay reto izany dia solitena ny association rehetra eto amin'ny 4e arrondissement ary fikambanana collégiale mitovy daholo zay ao anatiny ifanampy ifanometanana anao ny fampelezan-kevitra sy ampandany azy amin'ny herinay manokana sy amin'ny herin'ny fikambanana zay rahanay. Etsy ankilany mitohatra ny atsoava ataon'ny vondrona AFF amin'ireo tompon'andraikitra voakasika manoloana ny fahamaroan'ny mpifidy tsy voasoratra anatin'ny listy mpifidianana. Ny listy eny amin'ny Fokotany no resahana dia ny lista provisoire nalefa tany amin'ny CENI hafa tonga taty amin'ny tavaverina aty amin'ny Fokotany le izy tsy ao ny anaran'le olona ka manahirana ihany zany ka zay mba hanaovana iantsoava amin'ireo mpitondra fanjakana na ireo entité afaka masana izany hoe sao dia tokony andray fepetra dian'izao mialoha amin'ireo izay olona tsy voasoratra anarana amin'ny fifidianana. Inona ny tokony ho ataony mba tsy hoapotomoto indray fifidianana vao mena indray le lalana tokony aleha dia hikorotana indray tsika amin'izay fotoana. Zava-dehibe ny fananganana ny komity manohana ny Andry Rajoelina eny anivon'ny rafitra isan'ny tokony toy izao raha ny fanazavana. Tanjon'ny fananganana ny isika rehetra distrika, ny andrindrana ny paikady sy ny toromarika samihafa, hiatrehana ny fifidianana eny anivon'ny IRK na ny isika rehetra commune sy ny IRF na ny isika rehetra vokontany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny fanajana ny fahadiovana ety andrenivohitra sy ny fialana amin'ny doro-tanety any amin'ny tontolo ambanivohitra ireo ny ezaka tsy maintsy atao raha iady amin'ny valana retina apesita antony indrendra. Nanokanany avy eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana roa andro anatanterahana fanadiovana. Mampionona Rakotoarson.
Androany faraka amin'ny 20 ny volana septambra sy amin'ny 14 ny volana desambra no andro natokany avy ao amin'ny ministera ny tontolo iainana hanatanterahana hetsika fanadiovana amin'ny manodidina sy ny toeram-piasana. Izany no natao ho ohatra raisina amin'ny ady atao amin'ny aretina pesta hoy ny ministra ny tontolo iainana. Izy hetsika tsy maintsy natao satria zao fotoana zao ny mampirongatra ny aretina ratsy atsoina hoe pesta. Pesta nge ny tena marina zany dia voalavo ny tena tompony aretina voalavo izy io ary amin'ilay parasy misy voalavo ny tena tompony izy io fa tsy anginony tsy fitalemantsika gasy mandoro ala dia mitsoaka avy anaty ala ny voalavo lavidi zany dia tonga ty atapy-tanàna dia mamindra aretina amin'ny alalan'ilay parasy. Nambarany ihany koa fa didy ho an'ny malagasy rehetra ity ady amin'ny pesta ity izay miainga ao an-tokantrano ary mitohy amin'ny manodidina rehetra. Atsika mianakavy ny ady atao amin'ny pesta ka raha any ambanivohitra anao dia tokony hatsahatra ny boditanety mba tsy hanisirana voalavo. Raha ty atapy-tanàna ianao dia tahaka an'izao ataontsika izao miezaka manodidina ilay tontolo manodidina iainanao. Raha izany angamba no tavoakatsika minimino fa nofinofy sisa zany hoe valanaretina pesta zany mila miezaka tsika izay no nantianatony rehetrarehetra anao an'ilay ezaka ara-manamasaka. Vorolanina araka izany tamin'ity androany ity ny mpiasa rehetra ety anivon'ny ministera ny tontolo iainana nanatanteraka izany fanadiovana izany. Tsy ahivina fa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana fisian'ny pesta isika amin'izao fotoana izao hatramin'ny volana aprily. Natsangana tamin'ity androany ity fikambanana ho an'ireo olona manana fahasembanana ato amin'ny faritra Analamanga izay mahazo fampiofanana avy amin'ny tetika Saamiary. Fanadina Henri Florio. Manodidina ny roa hatramin'ny 300 olona manana fahasembanana no tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa eto Madagasikara raha ny tarehimarika avy ao anivon'ny CNFPPSH. Ao anatin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny asa ho an'ny olona manana fahasembanana eto anivon'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra irana amin'ny tetika Saamiary izay manofana ny olona manana fahasembanana mba ahazony izy ireo asa. Natsangana tamin'ity androany ity ny fikambanana ho an'ireo olona manana fahasembanana eto anivon'ny faritra Analamanga taorian'ny ny fampiofanana azon'izy ireo tamin'ity tetika asa ity. Zato ho an'ny faritra Analamanga izay natsangana tamin'ity androany ity ary zato ambiny ho an'ny faritra Vakinakaratra. Anangana fikambanana izy ireo ivondrona mba ahafahany miasa mamely tena ao anatin'izay fikambanana izay satria olona manana fahasembanana azy dia mety raha hoe mandeha irery izy ka hanao asa tena dia mety tsy mety aminy dia ny fampifondronana azy ireo izay lazaina eto fa manana traikefa tokoa amin'ireo fifanana izay noratoviny no antony namorina azy anangana izay fikambanana izay hoe fikambanana mihary. Ireo ny vorena androany zany dia ireo teto Analamanga araka ny lazaiko teo hoe eo amin'ny 100 eo zany zareo no navita fiofanana izay manana traikefa isan-karazany dia eto Analamanga izy no hiasa ny fikambanana. Sehatra asa maro no nampiofanana azy ireo izay mifameno tanteraka. Misy ny fampitaovana avy hatrany ahafahana izy ireo manatanteraka ny asa. Zany nisy navita nanao asa tanana ao ny resaka zaitra, ao ny resaka fikojakojana fiarakodia, ao ny fanaovana mofomamy, ao ny resaka fanaovana asa tanana isan-karazany araka ny lazaiko teo dia zay zany amin'ny ankapobeny no nahivitany zareo fiofanana. Tetikasa zany izy io fa tsy an'ny ivitoerana aloha. Amin'izay navitany fiofanana zay dia nisy tamin'izy ireo namena fitaovana hoentiny hanombohana ny asany ary anisany anankiray nampifondronana anazy satria ny fitaovana izay nomeny aloha araka ny ankelezan'ny entimana natao anatin'ny tetikasa dia kely ihany ka antony anankiray nampifondronana azy ireo satria samy namena izy ireo dia ao anatin'izay fivondronana izay zany mety afaka ampiasan'ilay fitaovany tsirairay avy
ny fikambanana dia afaka manao zavatra tsara. Ny fampivoarana sy ny fanampirana ny olona manana fahasembanana no imasoa ny CNFPPSH iarahana miasa amin'ny tetika asa miary ankehitriny eo amin'ny tontolo ny asa sy ny fampifanana isan-karazany mba tsy ho lasa vesitra eo anivon'ny fiarahamonina ny olona manana fahasembanana. Izy ireo dia nitondra anarana miary eo amin'ity fikambanana joro tamin'ity androany ity. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay nantatsika ilay von'olona feno abibiana teny amin'ny fokotany Akatana Tombo. Eo ihany koa ny fidanganany vidin-drano amin'ny distrikany Betafo. Rehefa avy eo ary. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Le Conservatoire national des arts et métiers Madagascar organise EducCNAM, la formation supérieure à l'ère du numérique. Le 4, 5, 6 octobre 2018 à l'hôtel Carlton à Nice. EducCNAM ouvre ses portes aux bacheliers, demandeurs d'emploi et aux professionnels. EducCNAM, journée informative du CNAM, exposition des sponsors. Le jeudi 4 octobre à 15h, conférence sur le thème Les outils de développement du CNAM, disposée par M. Thibaut Duchesne, adjoint de l'administrateur général du CNAM. Le jeudi 4 octobre à 16h, conférence sur le thème La vente, les techniques de vente, disposée par Mme Maria Béatrice Salgado, enseignante-chercheur, responsable de l'équipe pédagogique ICSV. Vendredi 5 octobre à 14h, conférence sur le thème Big Data, Mirage ou Eldorado, disposée par le professeur Abner Barhen, titulaire de la chaire statistique et données massives. Apprendre au CNAM change votre vie. EducCNAM, yes we CNAM. Ny rivotra madio, rano mamelombelona, tany manan-karena, ary asa nokaliana ampitiavana. Satria voamarina fa manaja ireo fenitra iraisam-pirenena amin'ny resaka fiahiana ara-tsakafo ny sokolay dia azo antoka fa ny tsara indrindra amin'ny vokatra vita avy amin'ny ronono no atolony anao na amin'ny tsiro na amin'ny otrikaina entiny. Sokolay, ny tsiro tena izy. Ary finaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Ary raotsy fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamy aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Stylo
Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naizanaiza ny ampiasanao azy, azo antoka hatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Araky ny bande annonce hitantsika teo iny 7 ans de séduction izay indray no horonan-tsara raha antsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia trangam-piarahamonina vehivavy manodidina ny 20 taona no maty notsatohan'ny vadiny tamin'ny antsy tao amin'ny fokotany Akandidratobo. Feno bibina tanteraka ity von'olona ity. Hialana tsiny meloha amin'ny rakitsara mety anotohana anatin'ity fanadidinina manaraka ity Yves Richard. Renim-pianakaviany iray manodidina ny 20 taona no novonoiny vadiny tamin'ny fomba fianoabiby nomaly tokony ho tamin'ny Foloralina tao amin'ny fokotany Ankadindratompo, commune Lasora. Raha ny fanadihadihana tao, gorobaky ny antsy tanteraka ny tendany ary nahitana ratra sy dia nantsy maro ihany koa ny faritry ny tanany. Kely tsy natapaka ny tendany dia ny tanany sana sy ny tendany fa ny tendany tena voa tapaka mihitsy zany ny gorigoriny io. Tamin'ny Foloralina no natsony mpanofatrano satria mpanofatrano 13 taona zareny io. Dia ny antso ilay mpanofatrano ndao madama fa vonoiny vadiny eo an-trano ao navalina. Kikendra mandeha ny antso vonjeo izy dia tsy namerina ny antsony. Dia lasa nandeha niakatina rehefa tamin'ny olona enina teo zahay. Ny varavarana kroseny gadana dia sokafako ilay varavarana rideau feno rano tazako. Dia nakipako ilay rideau izy efa voakarave. Nitsoaka nandositra avy hatrany na havandoza tao arian'izay raha ny fanazavana. Tsy fantatra mazava ny antony nahavitany izao vonon'olona amin'ny fomba fianoabibiany izao. Efa mateti-pitranga ihany koa ny fifamaliana sy ny ady eo amin'ny rotonta raha ny fanazavana ireo manodidina. Omaly lazany tsy nahatsikatra ny zavanseho ireo mpifanila vodi-rindrina. Izy zany efa fanao zany le famalimaly kely migongonina kely fa tsy mitemy mafy mihitsy. Dia zay zany efa zatra an'io fa hoe oza hoe famaly ndray ngamby izy roa zany zay zany nataoko tamin'ilay ankizy tao an-trano. Dia kay moa hatreo tsy naheno intsony efa rendriky ny tory moa zany satria efa tamin'ny folo latsaka fahatelo mitelo izy zany noseho. Dia zay zany efa natory dia ny radio anay moa maneno dia tsy naheno efa misy olona ao anilana eo zany. Dia olona tao anilana tao zany nandonanay tamin'ny hoe mamfitahina ao izy mifaza ao izy dia andao any amin'ny présidentsika efa misy von'olona angambany ao an-trano ao izy fa nika ndray mandeha navalina ao izy dia tsy nika intsony. Dia tonga dia lasa nakany aminy dia lasa nakany amin'ny président moa zay dia tonga amin'ny président vao namoha le trano efa hitrano iny diny avy aty avelany zany. Ny sendoatra ny akamaroan'ireo mponina teny an-toerana ary nanambana ny ampiatra fitsaram-bahoaka raha ny fanadihadiny nomelohan'izy ireo tanteraka ity vonon'olona tamin'ny fomba feno abibiny ity. Tsy tokony natao ohatrany io e. Fa raha misy ady ao anatin'ny tokantrano zany dia rehefa mifandefitra zany le olona na vehivavy mivoaka na ny lehilahy misinda ny atezerana miverina dia mifampiresaka hoe tsy mety amiko ny zavatra nataonao fa tokony tsika ifanaja atao anatin'ny tokantrano. Fa tsy hoe sanatria akory tonga dia hoe antsy ny andeha hamononao an'ilay olona io inge tsy akoho e. Ny akoho ny kapaina amin'ny antsy dia matina ny omby. Fa tsy mety izao zavatra mampalahelo. Lehilahy dia misaina mandinga tsy omby akory vehivavy iko vonon'olona fahatany ohatry reny reny. Lehilahy natera vehivavy mampalahelo satria ohatranazy zao tena otsany foko aloha satria za zao lehilahy dia mitraka zany. Io tokony hampaherin'ny fianakaviana aloha zany zao tsika mitangorona fa tsy tsika nay no tsinotsinona ohatr'izao. Efa tonga teny an-toerana nijery ny zava-misy teo anivon'ny brigady criminelle sy ireo mpitsabo nanao fizahana. Mbola tsy nahazoam-baovao maro-pototra kosa hatreto ny momba ilay navandoza. Raha ny fantatra namela zazalahy tokana manodidina ny roa taona ny renim-pianakaviana isan'ny nangatahany fianakaviana ny fampiarana ny lalàna ho an'ny navandoza. Trano miisa 300 kosa no lasa lavenina arom-ponina manodidina ny 2 sy 1 alina no tsy manan-kelofana noho ny haitranony tranga tao amin'ny tanànan'ny Tomasina Tanambao-5 Omaly Alakamisy fanadina.
Nitrangana haitrano indray tao Tanambao 5 Toamasina tao amin'ny toerana antsoina hoe Bazaryn'Antibavy omaly alakamisy nanomboka tamin'ny 2 ora sy sasany ary tsy voafehy raha tsy tamin'ny 10 ora arivo no nihateren'ny lalana. Vokany trano 300 ravany afo, fianakaviana 2 arivo tsy manaky alofana. Raha ny fampitam-baovao avy any toerana tao amin'ny tokantrano anankiray mpanamboatra bombo kôkô no niandohan'ny afo. Nitantarany zava-nitranga ny tompontrano. Olona mipetraka ambony na andro dia masaka andro dia tsy nivoniny ilay afo dia lasa izy dia afo nirehitra tao an-trano. Dia afo nirehitra tao an-trano dia niredaka ilay afo dia hitan'olona sendra mandalo hitan'ilay raha dia niantso anazy zaho matory an-trano zanako izany nivoaka igny nirehitra be ilay afo dia nanantsy vonjeo amin'ny olona zaho dia olona namonjy. Dia niezaka namono afo daholo ny mpiara-monina afo tsy mety maty, niantso pompe dia pompe tsy mety tonga, niantso pompe dia pompe tsy mety tonga eo amin'ny lera raika namonina ilay afo zay pompe tonga hatramin'izao mbola tsy dia maty ilay afo. Raha ny fanazavana hatrano 30 minitra taorian'ny antsoina azy ireo no tonga ny mpamonjy voiny. Ny lalana tery nanampitosika ny firehetana ihany koa ny fitsokon'ny rivotra ka nampitatra ny afo. Tsy mbola voafaritra ny totalin'ireo entana sy vola levon'ny afo. Tsy nisy ny ainana fohy tanatin'ity tranga ity. Misy kosa ireo naratra vokatry ny fisisiany amoaka ny entana tao an-trano. Amanetsy ny ariary kosa isam-bolana ny vidin'ny rano izay alohan'ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny distrikany Betafy commune Ambanivohitra tato anatin'ny volana maromaro izay fiakarana meo-papana izay ambarany ireo mpanjifa fa tsy manara-dalàna fanadiny miantarandriana. 2 hetsy ariary, 3 hetsy ariary, misy mahatratra amin'ny 4 hetsy ariary. Io no tarehimarika misoratra amin'ny fakturany mpanjifa rano isam-bolana ao amin'ny commune Ambonivohitra distrikany Betafy ankehitriny raha toa ka manodidina ny 3 arivo ariary ka hatramin'ny 2 alina ariary izany hatramin'izay. Fanararaotana avy amin'ny orinasa tsy miankina mpamatsy rano andraisan'ny mponina fiakarana meo-papana io. Sokajian'izy ireo tsy manara-dalàna ihany koa araka nambarany solontenan'ny Pierre-Nézon mpanjifa. Isa tokantrano zany eo amanetsy ny aman'alina io. Ny tena antony iray lehibe mahatonga an'io aloha voalohany indrindra izay efa tsy nikeny hatramin'ny voalohany fa compteur efa niasa amatona ny tany amin'izay misy azy tany no ampiasan'ny mpitatana ny rano omen'ny olona. Efa nilavinay ary anisan'ny niady tamin'io zahay dia nasainy zareo moa fa mandeha normal nitranga ankehitriny ny olana izay amampolo ny amanjatony ny mpanjifa mitondra an'izay facture izay manambara fa tena tsy mandeha amin'ny laoniny io compteur io ka mampitangana an'izay vidin-drano tsy araka ny tokony ho izy zany satria mbola tsy nisy an'izany vidin-drano zany tao Betafy. Io ranonay io dia tonga dia jorona fa dia loharano izy io tsy misy hoe ahodina gazoal ka hoe mansokarena isam-bolana miala amin'izareo fa dia manetaka compteur izy dia mitaky vola amin'ny mpanjifa izay manalina manetsy noho izay ary ny olona ankehitriny dia efa miteny mihitsy fa dia tsy andoha fa dia miandry an'izay hoe fandamina amin'ny fanjakana faran'izay aingana noho izay. Dia toy izao ny karazana Russie le vidina compteur izay tamin'ny voalohany lazaina hoe maimai-pona io avy eo nefa lasa enina ariary. Saika tsy mety mandoa io vidin-drano io avokoa ny ankamaroan'ny mponina manoloan'izany. Ahinany sy ny korontana ny antoerana raha toa ka tsy misy ny fepetra raisina. Hatreto anjatony maro no nanao fanangonantsony manohitra ny fidanganan'izany. Ny atahorana zany izay moa ny antony nandraisana fanapa-kevitra sy nandraisana andraikitra hoe ny tena ny tompona andraikitra mpanantanteraka ambony dia ny eo anivon'ny ministera dia ny olona efa tena miraorao be zany amin'ny tsy fahatatezany tsony an'izay vidin-drano amanetsy ny reto moa ny zava facture hitantsika eto izay misy amanetsy izao enihetsy ariary hitantsika angamba io toy ny 3 hetsy ariary toatran'izay ihany koa reto isan-karazany reto dia tsy zakan'ny olona ary ny olona moa dia amin'izay tsy fahefany ny fanana fahefany mividy zay dia misy ny mitokona tsy mandoa an'izany dia tapahan'ireo mpitatana ny rano ireo izay ho atahorana tsy ho atsy amin'ny atao hoe mety ho fahatezerany mpanjifa zany izay hoe vahoaka moa ka rano resahana ka izany no mahatonga anay manatona tokona andraikitra mba hijery faran'izay aingana an'izay olona ny vidin-drano ao Betafy zay. Raha ny fanazavana trany hatrany amin'ny fanomezana ity tsena famatsiana rano any an-toerana ity no mipetraka ny ayay ny amin'ny tsifisiny Mangarahara. Ny fizarana rano any an-toerana izay sahana orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana.
Miverina indray ny pesta eto Madagasikara rehefa misy moa ny trangana hamoizana ain'olona tamin'ny izany ny fanadiovana ny tanàna sy ny tsena ary ny fametrahana fomba fiasa vaovao amin'ny fanariana fako moa ny vahaolana amin'izany Gaëtan Andriatsiravo. Nanomboka ny fiandohan'ny volana aogositra, trangana pesta miisa 3 no efa voamarina, ny 2 amin'ireo no namoy ainy. Miisa 7 kosa ny trangana Ampiaya, eo anivon'ny distrika miisa 7. Araka izany, samy niezaka nitady vahaolana ahafana manadio sy manentana ny mponina halala fahadiovana ireo tompona andraikitra isan-karazany. Ny eto amin'ny kominina Talatamaty ohatra, fomba vaovao izay mbola tsy misy mampiasa no anarinan'ny fako. Atao anaty trano voatokana izany ka ao no akan'ny fiara mpanary fako. Izany ty ny fitoerana fako vaovao dia mampiditra ny olona mifito ka hatramin'ny 120 dia manala ny camion zany amin'ny manala aloha ny camion amin'ny valo maraina dia afaka mampiditra ny olona amin'ny fito ka hatramin'ny 120 dia manala ny camion ny ampiditrin'iny. Dia ato zany tsy tokony hisy fako hijanona mihitsy zany amin'ny ora ohatrany hoe après-midi zany tsy tokony hisy fako hijanona mihitsy. Tokana le fako sa hoe atony sachet ve dia atony mitambatra daholo ka mitambatra daholo aloha hatreto fa mbola tsy navity an'iny zany zay amin'izao. Ty toerana ty ihany misy amin'izy? Ia, ty toerana ty ihany. Dia ny olona efa zatra an'izay ny mponina sy ny anina ty? Efa zatra an'izay, efa nisarina an'izay mihitsy zany. Isan'ny nampitarainan'ny mponina eny amin'ny faritriny ihany koa ny fahalotoana ao amin'ny tsenan'ny tantsaha sy ny fitohanan'ny fiara vokatr'izany isaky ny maraina. Araka izany, novaozina ny tsena ary ampidirina anatiny avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana. Ka ny antom-pisiny aloha zany dia hoe anasorana no mpivarotra rehetrarehetra ny sorana azy tsy varotra tsony amin'ny sisin-dreny zany hoe ny lalana midina Belera. Matokisa zany itsika izay mampiasa ny lalana iny fa dia ho afaka hatreo ny embouteillage sy ny korotana sy ny loto amin'ny lalana midina Belera iny sy ny manodidina Talatamaty rehetra satria dia ny maraina izy manomboka mefatra maraina patonga ny valon'ora sasany dia ny entan'ny tantsaha zany hoe vokatra ny tantsaha no amidy eto. Ao misy gros, ao misy demi-gros, ao misy détaillant. Fa rehefa manomboka amin'ny vary sasany kosa dia diovina ny toerana dia misivy dia miditra aty ireo mpivarotra kojakoja samihafa toy ny hoe friperia, reny mivarotra plastika sy mivarotra entana ankoatra ny entan'ny tantsaha miditra eto izy zany dia mivarotra eto dia amin'ny 7 maraina patonga ny 4 zany dia ato anatin'ny toerana. Ezahana zany tsisy mpivarotra intsony eny amin'ny sisin-dalana fa dia ezahana hiditra ato anatin'ity avokoa ny olona rehetra amin'ny fotoana io. Vahoaka miainao anaty fahadiovana, lavitry ny aretina maro samihafa no afaka mamokatra ka afaka ampandroso ny firenena. Tokony hijery fomba fiasa mifanaraka amin'ny zava-misy iainana eto Antananarivo renivohitra araka izany ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Ny eto Antananarivo renivohitra izay mbola ahitana fako mivangongo tsy misy paka ao anatin'ny andro maromaro. Mbola maro ihany koa ireo mpivarotra amoron-dalana izay mbola tsy nahitana vahaolana maharitra hatramin'izao. Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-gerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray ny entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Ny antsipirin'izay entin'ny Michel Ranardzo. Nivoaka androany ny laharana fa 7:10 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Isan'ny lohatenim-baovao misongadina ao ny mikasika ny fitondrana Rajaonarmampianina, mikasika ny fiakaran-drano, hausse excessive du prix de l'eau, un génocide ouvert au compte du régime HVM. Eo amin'ny pejy faharoa no ahitanao an'izay. Ao amin'ny pejy fahatelo kosa ny ahitana ny mikasika ny fividianana Rajoelina face à ravalemana ny Rajaonarmampianina de la légitime défense politique à la victoire du patriotisme. Ao amin'ny pejy fahatelo no ahitana izany. Ao amin'ny pejy fahadimy no ahitana ny raharaham-bola Rajonar, Prince Loufoque d'un état arnaque. Mikasika ny fanatanjahantena kosa indray dia ao amin'ny pejy fahavalo sy fahasivy, douleur et consternation de Tita Razakar souple à l'autype Canette B. Ary tahaka ny mahazatra ao amin'ny pejy fahafolo no ahitanao ny andindiny ny fandaharana alalino vokarin'ny sampana fampalalam-baovao ny Cool TV, ny voka-dratsy ny fasy mainty eo amin'ny vahoaka. Izay indray no hitanao ny alahady zao eto amin'ny Cool TV amin'ny 7 ariva. Fampalalam-baovao manome fotoananao rahampitsy ny tena kosa manome fotoananao amanaraka indray. Soa fa tsara daholo tompoko.
Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arafnat, miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, narainao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. Narainao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny La vache qui rit, au final, tu as tout loin du nao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.